Salamo fahazato, ny andiny voalohany sy faharoa ary fahatelo. Mivaky toy izao zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika. Mioby ho an'i Jehova ary tany rehetra. Manompo an'i Jehova amin'ny fifaliana. Mankanesa eo anatrehany amin'ny fiobiana. Aoko ho fantatrareo fa Jehova no Andriamanitra. Izy no nanao atsika ary azy isika dia olony sy ondry fiandrona. Izany salamo fahazato zany ray no entinay mandroso ao atokantranonao amin'ity takariva ity. Zany no entinay miarabanao no asoavin'Andriamanitra rehefa afaka namakivaky ny herinandro dia tonga amin'izao fotoanany fanarahana amin'ny antsakira fiderana izao. Dia rain'Andriamanitra asandratra mandrakariva ny voninainy sy ny anarany noho ny fitiavany antsika, noho ny famindrampony amintsika, noho ny fitantanany fiainantsika. Ho azy mandrakizay zany ary mendrika azy raha teo koa izany ka dia ho azy rery zany voninahitra zany. Dia miarabanao indray zany tafaraka aminay ato amin'ny fandarana antsakira fiderana amin'ity androany ity. Fifaliana ho anay miaraka aminao ary fifaliana ho anay ny mahafantatra fa ianao dia miray fo aminay mideran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny hira sy amin'ny alalan'ny fanandratana ny feo ho voninahiny. Mankasitraka tompoko ary tsy madino mihitsy manonona fiadana amin'ny tompo ho aminao sy ny tokantranonao izay rehetra mombanao. Amin'ity androany ity indray zany dia manana vahiny vaovao indray isika. Vahiny izay fantatsika loatra, teny korala ny ompifarany. Fa ireo arinakireo izy ireo efa miaraka maro ny chef ary dia chef Claude miaraka amiko eto izay mitarika izany korala zany. Ry zareo ny vahintsika, ry zareo no hitarika atsika, ireo no hitondratsika mianakavy ho amin'ny zany fiderana an'Andriamanitra zany. Koa tsy tazana anao ela fa makatoerana ary ny mpianakavy rehetra dia andesika ihany koa anatin'ny fiderana an'Andriamanitra miaraka amin'ny korala ny ompifarany. Dawary zay. Sisua mi fama
Nifanijiko mitwechawapu Utiana Utituku Anatateraka Nisichaka Anaki Nitenina Jesu Fantachau tukuni erikyo Fantachau tukuni fiainako Familana wampa Lana tuku Jesu Nifanijiko mitwechawapu Anatsana pamunzikyu Anatakuila fwadinata Anatsanitenina Jesu Fantachau tukuni erikyu Fantachau tukuni fiainako Familana wampa Lana tuku Jesu Nifanijiko mitwechawapu Anazati Anautuku Hatukiana Ninu nata Hatuki Nitenina Jesu Fantachau tukuni erikyo Fantachau tukuni fiainako Familana wampa Lana tuku Jesu Hallelujah.
indray ny atsara ny fiterana maheno reto koralanybo farany reto manandratra zany ira tsara loatra zany ary mahazo voninahitra mihitsy Andriamanitra am'izany ira tsara loatra sandratra izy ireo zany. Avelantsika kaina kely izy ireo dia andesika handray ny tenin'Andriamanitra efa mahazatra antsika tao anatin'ny fandaharana zany fotoana fo kely iderahantsika an'Andriamanitra ihany koa amin'ny fanandratana azy amin'ny alalan'ny teniny ary angalana anatra ho atsika mba hahatonga atsika hopiterin'Andriamanitra. Ka mity androany ity dia ny salamo fa 700 zay no angalatsika torohevitra mba hahatonga atsika hopiterin'Andriamanitra. Salamo 700 ny andininy voalohany sy ny faharoa ihany. Mivaky toy izao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Miderahan Jehova fa tsara izy fa mandrakizay famindrampony. Aoka anao izany navotany Jehova dia izay navotany ho afaka tamin'ny tanany fahavalo. Le fahavalo misy ray kely dia riambanao hoe tamin'ny fahoriana. Aoka anao toy izany ary ny soramandry kely amin'ity salamo 700 ity dia manao hoe fiantsonany olona efa nahita soa tamin'Andriamanitra mba hisaotra azy. Izany zany ty salamo 700 ity nosoratana mba hiantsonany olona nahita soa tamin'Andriamanitra hisaotra an'Andriamanitra hidera azy. Nidera am' Jehova antso atao amiko atao aminao mba hahatonga atsika hanandratra amin'ny feontsika hiray mihitsy ampiray ny feontsika ho fisaorana an'Andriamanitra no nysoa nataony tamintsika. Tadidio fa izany kely indrindra azosika atao mba hahatonga atsika hamady zay soa nataon'Andriamanitra tamintsika. Isika miara-miterana mampiakatra ny feontsika ho fiderana an'Andriamanitra. Tena ankasitran'Andriamanitra ny fiderana. Tena ankasitrana zany ka noho izany dia tokony asandra atsika mandrakariva ny feontsika hideran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny hira. Tsy ny korala na ny groupe mahay mihira tahaka ny farany ihany no asain'Andriamanitra anao zany fa na izaho sy ianao koa ao atokantranao dia tokony hanandratra an'Andriamanitra midera an' Jehova. Ny antony fa tsara izy tsara ny Andriamanitsika ary zany no tokony hiderantsika azy. Salamo 700 eo akaiky eo ihany ka ny 720 dia zao no vakiny amin'ny anaran'i Jesosy. Sady tsara ianao no mpanao tsara. Izany ny Andriamanitra zay tompontsika, izany ny Andriamanitra zay iankofantsika, izany ny Andriamanitra zay asandratsika satria tsara Andriamanitra. Tsy misy ratsy na kely azy ao amin'Andriamanitra ary tsy misy ratsy na kely azy nataon'Andriamanitra. Nahitatsika zany zavatra-tsy ny fifandonana misy eto amin'ity tany ity, ny zavatra manahirana reto toy ny fahafatesana, ny aretina sy ny tondra-drano sy nisatsanjisa, ny cyclone zay fameodiody na misy an'izany rehetra zany aza tsy mahafoana ny atsaran'Andriamanitra zany fa tsara ny Andriamanitsika. Tsy nisy fotoana na ray segondra aza tsy nahatsara n'Andriamanitra tany amin'ny lasa ary tsy misy fotoana na ray segondra aza tsy mahatsara n'Andriamanitra any amin'ny hoavy. Fa tsara Andriamanitra zay tsy nanam-piandohana ary tsara Andriamanitra tsy manam-piafarana. Tsara ny Andriamanitsika. Izany no tokony hiderahantsika azy. Ary ny antony anankiray faharoa dia hoe fa mandrakizay ny famindram-pony tena be indra fo io Andriamanitra zay tompontsika io. Ary zany famindram-pony zany ke no tsy nalany rehetra sy anao izany no tsy nalany rehetra tsika mianakavy ny famindram-pon'Andriamanitra. Ary ity aza no tena zavatra tsapan'ny mpanao salamo. Izany famindram-pon'Andriamanitra sy fahatsaran'Andriamanitra zany dia manaraka azy amin'izay alehany rehetra. Na aiza misy zanak'Andriamanitra anankiray dia azo ny antoka fa manaraka azy amin'izay alehany rehetra ny fahasaran'Andriamanitra sy ny famindram-pon'Andriamanitra. Davida mpanjaka dia natsapan'izany amin'ny salamo 720, ilay salamo malaza be na olona tsy kristianina aza dia mahay an'izany salamo 720 zany. Dia zao lazainy Davida mpanjaka ao amin'ny andininy fahenina amin'ny salamo 720 ny anaran'i Jesosy. Eny tokoa fahasoavana sy famindram-po no anaraka ahy amin'ny andro rehetra iainako. Manaraka ahy, manaraka anao, manaraka atsika mianakavy ny fahasoavan'Andriamanitra, famindram-pon'Andriamanitra, ny fahatsaran'Andriamanitra. Nahoantsika no tsy hiderin'Andriamanitra andeha anamboatra ny fiainantsika mihitsy ho mpiderin'Andriamanitra isika rehetra. Ary izao no lazain'ny soratra masina ny salamo 700, aoka anao izany zay navotany Jehova dia izay navotany ho afaka tamin'ny tanany fahavalo.
aoka anao izany, aoka idera azy izasy ianao noho ny fahotana dia mivarotra ny tenantsika tamin'ny fahavalo fa ny lanitra Andriamanitra ilay tompontsika dia nividy antsika tamin'ny vidy tsy manapetra mba hamerenana antsika indray eo aminy. Zany no tokony hiterantsika an'Andriamanitra. Ka izao andao androany avaozitsika indray ny tenantsika, avaozitsika indray ny fisainantsika, ny fiainantsika mba ho poderin'Andriamanitra tsika na inona na inona mitranga amin'izao fiainana izao dia andao ho poderin'Andriamanitra tsika na soa na ratsy, na mety na tsy mety, na mainty na fotsy, ninninne dia isika kosa poderin'Andriamanitra satria navotan'Andriamanitra teo amin'ny tanany fahavalo ary tsara amintsika izy mandrakizay ny famindram-pony miaraka amintsika amin'izay ilentsika rehetra na aiza izany fahatsarany sy famindram-pony zany. Nino fa napakevitra ianao mba fitarian'ny fanamasana ho poderin'Andriamanitra tahaka ny mpifarana, ho poderin'Andriamanitra tahaka an'ireo rehetra izay nahatsapa ny sola taon'Andriamanitra taminy. Man'Andriamanitra rery ny voninahitra amin'ny zavatra rehetra. Efa azo raha teo moa zany teo ho azo mandrakizay zany fa ho asy ianao kosa ny fifaliana sy ny famindram-po sy omen'Andriamanitra ny sanany. Amen. Andendray sika hiaraka amin'ny koraly mpifarany amin'ny tapany faharoa zao. Mbola nandatra indray an'Andriamanitra amin'ny feo tsara sy ny fahaiza manao talenta sy ananan'izy ireo. Dahoary.
endre ny atsaran'izany fiderana izay niarahantsika tamin'ny obo farany inona no tenena de rain'andriamanitra isaoran'andriamanitra satria izy no nato ity fandaran'androany ity ny fidirana tsihatra tamin'ny lafo ny rehetra izany nahafahatsika ny ray fo ny ray saina ny derana azy niaraka tamin'ny korala obo farany ko omenan'andriamanitra mandrakariva izany fiderana sy fisaorana ary fanandratrana
ny voninahiny zany. Ho azy mandrakarivo zany ary tsy tokony lefy mihitsy eo amin'ny fiainantsika izany fanandratana ny voninahitr'Andriamanitra izany. Isaorana ihany koa ny koralina omby farany izay vahiny ny fandaharana androany. Tena fifaliana miaraka tamin'izy ireo. Tsy natsapan'izany ve ianao tany an-tokantrano tany? Tsy tsapanao mihitsy ve misy mamolovolana anatonao any mandre ny feo mangana izy ireo sy ny hira izay nasandratry izy ireo hideran'Andriamanitra? Na le farany teo fotsiny hoe tsy tamana fa ndeha ody, ohatrany tsy te ody ve ianao? Marina fa efa rivariva ny andro aty amin'ny Madagasikara, fa le ody any amin'ny fiainana mandrakizay no nivetesiny teo izay mahatonga antsika anana fisainana iamporaka any ambony mandrakariva. Isaora antsika ny korala omby farany satria nanana fitiavana, nanana fanoloran-tena ary indrindraindrindra nanana ny fandraisana ny antson'Andriamanitra dia nampiatra izany teo amin'ny fiainany mba ho mpidera azy amin'ny alalan'ny talenta izay nomeny azy rahateo. Engan'izy ireo ka ho tehirizin'Andriamanitra amin'izao laharana izao mba ho birako eo amin'ny ranomasina fitaratra rehefa ho avy Jesosy tompontsika. Ianao tany an-tokantrano tany koa dia isaoranay e, satria eo foana ianao miaraka aminay isaky ny zoma riva tahaka izao dia fantatray fa miaraka aminay ianao. Misy mihitsy aza ny tsindrin-daona araka ireo resaka izay alefanareo aty aminay. Tsindrin-daona tsy ahandry ny ahatongavan'ny zoma mba hahafana miaraka miderin'Andriamanitra indray satria dia tena naodikodina sy na miasa mandrarata etra teny dia mahita fitsaharana ao amin'ny fiderin'Andriamanitra miaraka ato anaty fandaran'ity. Isaorana ianao tsy mahafoy ary miaraka mandrakariva aminay ato anatin'ity fandaran'ity. Ianao koa ane ho asoavin'Andriamanitra dia ho tehirizin'Andriamanitra amin'izao fiarahana izao ka dia hiarahira amin'ireto korala omby farany reto, hiarahira amintsika mianakavy amin'ny ranomasina fitaratra rehefa ho avy Jesosy. Fa raha misaotra manokana ny teknisianina izay miara-miasa amiko manatotosa izao fandarana izao, maromaro izy ireo, tovolahy maromaro izay manome ny fiainany, manome ny fahaizany, talentany mba hahafahana mampita izao antsakira fidaran'izao tokantrano. Tena miasa izy ireo, tena manao ny aintsy zavatra izy ireo ary mianatra isan'andro isan'andro koa izy ireo mba hahatsara ny hanomezam-boninahitran'Andriamanitra n'izao fandarana izao. Ka dia misaotra azy ireo isika ary maniry koa raha maniry no men'Andriamanitra azy ireo izay mahasoa azy rehetra eo amin'ny fiainana. Tapitra indray raha mifandarantsika androany, ohatrany vetivety kely tapitra sahady kanefa mametoky anao zahay fa raha sitrapon'Andriamanitra amin'ny heriny androany toy izao hiaraka amina vahiny vaovao indray isika eto amin'ity fandarana ity. Kanefa alohan'ny isarantsika koa aloha dia mahazatra ny fandarana ny manome teny ao amin'ny soratra masina entinao amakivaky ny herinandro isokatra aminao tsy hoe la afaka ora vitsivitsy. Ny teny ao amin'ny Isaia 5:7 no menanao androany ka ny 2:20. Vaky toy izao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Mijery ahy dia ho voavonjy ianareo ry vaza tany rehetra fa izaho no Andriamanitra ka tsy misy hafa. Andriamanitra no miteny an'izany amintsika, amiko sy aminao, amin'ireto koralina ireto. Mijery ahy dia ho voavonjy ianareo. Tsy misy Andriamanitra hafa azo sika antoerana. Andriamanitra iry an'ilay Andriamanitsika raha izanaka fanahy no azo sika antoerana. Ka dia mandritry ny herinandro indray zany mandram-peonantsika amin'ny herinandro any aza mitsahatra mijery an'Andriamanitsika miaraka amin'Andriamanitsika. Ametraka miveloma aminareo ary tompoko ary dia mamby fotoananao raha sitrapon'Andriamanitra amin'ny herinandro any toy izao hiaraka eto indray tsika miaraka amin'ireo variny izay nasain'ny fantarana. Dia ikobakoban-tanana izay sy ny omby farany ary anao veloma antsika rehetra raha sitrapon'Andriamanitra amin'ny herinandro toy izao. Veloma tompoko.